Talata faharoa amby roapolo ny volana septambra roapolo sy roa arivo. Miaraba indray toko kilasy toko vavy tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny Vaovao Marina ary manasa antsika rehetra hanaraka izany hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra mialohan'ny idirantsika amin'ireo antsipiam-baovao dia mbola ho arahantsika aloha ireo lohateny. Tsy ny orinasa AAA fa ny Tikosiny Magro no ananany sampandrarahany etra trosa 70 miliara ariary ho ny mpandraraha manana petrabola ao amin'ny AAA androany. Tokony efa hoskafana noho izany ny AAA izay efa nahavita ny dingana fampanarahan-dalàna izay notakiny ny fanjakana satria efa tonga iray volana ny 510 andro tokony nampiatoana ny orinasa ho ny tompon'ity orinasa ity. Fantelony tato anatin'ny enim-bolana nanagiaza ny fitondram-panjakana ny hainao manjery tsy miankina no nandefasan'ny ministera ny serasera taratasy fampatsiahivana ny amin'ny tokony andefasana manontolo ireo fandaharana ataon'ny governemanta miainga avy ao amin'ny hainao manjery mpanjakana ny radio sy ny televiziona tsy miankina. Narakaranga ny ministera ny serasera tao anatin'ny NOTRE fampatsiahivana ny sazy miandry ireo hainao manjery tsy miankina izay tsy mandefa ny fandaharany fitondram-panjakana amin'izao fahamiana ara-pahasalamana izao. Atahorana ny fiainany vokatra lavanila any mananara-varatra sy maro antsetra ho an'ny taom-piotazana amin'ny taona ho avy noho ny aretina mahazo ny fototra lavanila amin'izao raha nambaran'ireo mpamboly any an-toerana. Nomen'ireo mpamboly anarana coronavirus ndavanila aza io aretina io noho izy mifindra amin'ireo fototra maniry aingana be. Iarahantsika amin'ny valisoa indray ary izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso alarobia. Ankafaliana indray no hitsidianay ny tokantranonareo amin'ity talata alina ity andao fantaritsika indray ny vinavina ny mety toetry ny andro ao amin'ny rahampitso alarobia fahatelo amby roapolo ny volana septambra taona roapolo sy roa arivo. Araka ilay nambarako teto omaly dia saika mbola ahitana fiakarana trandra mahakasika ny marsipana indrindra moa izany fa ho an'ny eto Antananarivo dia mbola vinavinana trano ny ho tsara ny andro raha ho amin'ny rahampitso fa ho an'ny faritany fianarantsoa somary vadika kely indray izay toetry ny andro izay izany hoe mila miomana foana zany isika amin'izay fivadibadiany toetry ny andro izay. Andao roa jerentsika antsara vetrana izay toetry ny andro izay hoe sahala amin'ny ahoana azy ny tapany maraina indray ny eto Antananarivo sy Fianaratsoa. Ho an'ny eto Antananarivo aloha izany dia saika mbola ho tsara trano ny andro afaka manao akanjo maivamaivana zany isika raha ho amin'ny rahampitso maraina fa ho an'ny Fianaratsoa somary andrahoana kely indray ny andro ny tapany maraina izany hoe mila miomana foana zany isika amin'ny akanjo mafana. Andao rehefa taritsika indray raha toka ho an'ny nosy be manokana dia saika mbola ho ratsy kely indray noho ny andro aloha raha ho an'ny nosy be raha ho amin'ny rahampitso tontolo ny andro tsy dia mihoatra lavitra noho ny andro satria dia mbola ahitana an'izay orana tandrifondrahona izay manodidina ny 3 amby roapolo kosa ny marsipana voavinavina. Ozerentsika ny saritany Madagasikara dia saika ny ilany atsinana ny nosy iny no mety ahitana erikerika indray raha ho amin'ny rahampitso maraina sahala amin'izay ihany koa ny faritany Toamasina. Ny ambony kosa nefa dia saika ho tsara ny andro ny tapany maraina. Toy izay sy toy izay ary aloha ny maraina andao fantaritsika indray ny tapany hariva hoe sahala amin'ny ahoana ny fiovana izay toetry ny andro izay dia tsy dia miova firy mihoatra ny tapany maraina aloha izany raha ho an'ny eto Antananarivo sy Fianaratsoa fa ho an'ny Sainte Marie izay nahitantsika erikerika dia ifanjimbiasan'ny rahona sy masoandro kosa izy ny tapany hariva. Ho an'ny Toamasina moa izany dia tsisy fiovana mahakasika ny toetry ny andro. Dia izay ary aloha ny toetry ny andro fa raha toka ny marsipana indray dia manodidina ny 1.7 amin'ny 7 amby roapolo degré raha ho an'ny eto Antananarivo. Ankoatran'izay dia mbola mahazangatrano no manana an'izay marsipana ambony indrindra izay. Isaoranay ary ianao nanaraka indray izay vinavina ny mety toetry ny andro izay ary toy ny mahazatra dia andao isika anaraka indray ireo antsipriam-baovao. Velomatoa. Iverenantsika ao arana indray ary aloha ireo lohatenim-baovao.
Tsy ny orinasa triple A fa ny tikosy ny magro no anana ny sampandraraha ny etra trosa 700 miliara ariary ho ny mpandraraha manana petrabola ao amin'ny triple A androany. Tokony efa hoskafana noho izany ny triple A izay efa nahavita ny dingana fampanarahan-dalàna izay notakiny ny fanjakana satria efa tonga iray volana ny 510 andro tokony nampiatoana ny orinasa ho ny tompon'ity orinasa ity. Fantelo ny tato anatin'ny enim-bolana nanagiazany fitondram-panjakana ny hainao manjery tsy miankina no nandefasan'ny ministera ny serasera taratasy fampatsiahivana ny amin'ny tokony andefasana manontolo ireo fandaharana ataon'ny governemanta miainga avy ao amin'ny hainao manjery mpanjakana ny radio sy ny televiziona tsy miankina. Naragaranga ny ministera ny serasera tao anatin'ny NOTRE fampatsiahivana ny sazy miandry ireo hainao manjery tsy miankina izay tsy mandefa ny fandaharany fitondram-panjakana amin'izao fahamiana ara-pahasalamana izao. Atahorana ny fiainany vokatra lavanila any mananaravaratra sy maro antsetra ho an'ny taom-piotazana amin'ny taona ho avy noho ny aretina mahazo ny fototra lavanila amin'izao raha nambaran'ireo mpamboly any an-toerana. Nomen'ireo mpamboly anarana coronavirus ndavanila aza io aretina io noho izy mifindra amin'ireo fototra maniry aingana be. Idirasika avy hatrany ary ny amin'ireo anjipria vaovao. Tsy anana ny fanjakana trosa 700 miliara ariary velively ny orinasa triple A izay mpanofa ao amin'ny tikosy magro ho ny tompon'ny orinasa triple A androany. Nambaran'ny tompon'ny orinasa ihany koa fa efa nahavita ny dingana sy ny fepetra rehetra notakiny sampandrarahany etra ny orinasa hatreto saingy mbola tsy tonga amin'ny fanokafana ny orinasa nandeha 510 andro ihany aza no voafaritry ny lalàna. Nampivory ireo mpiasan'ny triple A misy 150 teny amin'ny magro be oririka androany ny mpitatana ny orinasa mba ho fampafatarana ny fivoarany raharaha mikasika n'ity orinasa izay nikatina efa ho iray volana ity. Tojora be faritra eo amin'ny stariny Landy Tora Samuelson. Tsy tokony ho anjaran'ny triple A ny mandoa ireo trosa tsy voalohan'ny tiko na ny magro satria mpanofa ihany ny triple A ho ny tompon'ny orinasa triple A izay sady tompona petrabola ao anatin'ny tiko edy razavitsy hoarana androany. Tsy mitombona noho izany ny filazan'ny Italia Generaly etra fa mbola manana 700 miliara ariary etra tsy voalohan'ny triple A hoy edy razavitsy hoarana. Ny 170 miliara ariary izay voalazanareo tsy aty aminay zany miantefa. Ny etra ny tompotrano tsy ampanofa trano. Fa ny etra ny tompotrano ampanofa trano. Tsy anjara ny mpanofa trano ny mandoa ny etra ny tompotrano. Kanefa misy endrika eo amin'ny lalàna araketra izay ataony zareo hoe ATD, avis au tiers détenteur. Izany hoe raha mety anana ny fanjakana na ny administration fiscale etra ny orinasa izay mety mandraraha aminay dia fa efany mandefa an'izay avis au tiers détenteur zay. Izany hoe misy ampahambola zay azon'zareo alaina zany amin'izay ofany satria izay manofa na najary izahay dia manofa amin'ny toerany. Amin'izay raha nandraraha izahay nanao ny fifanarana tamin'ny tikosy ny magro an'izay le hoe fanofana hoe tsy mividy ny fananan'zareo zay zany aloha atao mazava tsara hoe tsy mividy ny fananan'ny président Valmanana zany fa izay kosa dia nanao investissement amin'ny fanaovana réhabilitation ny famerenana machine rehetrarehetra ny jinina. 510 andro ihany koa no fiampitoana tokony ampiatona ny orinasa triple A raha ny voalaza ny lalàna kanefa efa miditra amin'ny iray volana nanakatonana ny orinasa ny fanjakana treto ho ny tompon'ny triple A kanefa efa nahavita ny dingana rehetra tamin'ny fampanarahan-dalàna no takina tamin'ny orinasa ho iatrany edira zavitsy hoarana. Ny orinasa triple A izay manana ny notoritéany manana ny personnalité moraleny dia tsy anana ny fanjakana. Inona le antony nandinanay dia anankitelo rehetra izy hitanareo mipetaka any amin'ny magasin any hoe défaut de déclaration d'existence de l'établissement auprès du centre fiscal de l'exploitation, défaut de disposition d'une carte fiscale à jour de l'établissement, non-respect des obligations fiscales. Hatreto ireo digana rehetrarehetra reo milaza aminareo zay andio. Tsy misy maheray ary tsy vitanay. 510 andro ny voalazany lalàna tsy mahazo mihoatra ny fanodina ny orinasa
momba ny resaka hoe régularisation na situation efa raha ivolantsika zao 5 andro fanoloana zao zay a mihidy za tsy teny hoe tsy amin'ny antony fa miandry ny administration fiscale hiteny hoe inona indray ny dingana. Nisy ny famorina ireo mpiasan'ny triple E miisa 150 teny amin'ny magro beoririka androany ho fampahafantarana ny fivoarana ny raharaha mikasika ity orinasa ity. Mpiasa mivantana miisa 20 eo anivon'ny orinasa triple A no tandondondoza hiditra ao amin'ny fampiatoana ara-teknika ho ny tale jeneraly ny orinasa. Tsy afaka nisana ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasa intsony mantsy ny orinasa raha toka mitohy izao fanakatonana ny orinasa izao. Akoatra ny mpiasan'ny triple A dia very fidiram-bola koa ireo tantsaha mpamboly voankazo toy ny mananasy sy ireo mpiompy mpamokatra ronono ho ny mpitatana ny triple A. Tojo Rabefatra trany eo amin'ny star ny lantora Samelson. Tsy maintsy hiditra amin'ny chômage teknika ny orinasa triple E ho ny tale jeneraliny raha mitohy izao fanakatonana izao. Hatreto dia mbola nandony karaman'ireo mpiasa ny orinasa na dia nisy aza ny fiatony ny famokarana. Hatramin'izao dia zany mesana tamin'ny mpiasa teo hatreto aloha dia mbola niezaka ihany ny tatao fitantanana niezaka amin'ilay resaka sosial direct izay mikasika amin'ny mpiasa fa matoa hoe afaka ray volana atao rena ny fanakatonana no mandraona zao le fivorina zao dia efa nampahafantarina ny mpiasa hoe raha zao no toy mety hiditra amina chômage technique sika na hiditra amina resaka fampianarana zay hoe charge momba ny resaka personnel zay zay tsy maintsy misy fiantraika amin'ny BDP amin'ny fiainan'le mpiasa atao amin'ny triple E. Efa afaka ny mikarakara ireo biby ao an-dranomanelatra ny mpiasan'ny triple E na dia misy aza io fiatona amin'ny famokarana io. Saingy ireo olona manjato ny miaina mivantana sy ankolaka amin'ny fiodinan'ny triple E no very hividiram-bola ho ny tompon'ny orinasa. Sy ny biby no tandondoza ho faty fa ny olona zao zay le izy miantso ny fieritreretantsika rehetrarehetra tsy ny biby tsona hoe mety ho faty fa noho nyty urgence sanitaire noho nyty pandémie eto amintsika ty mety le olombelona ao anatin'ny fiariny dia ny orinasa no faty dia ny vahoaka miara-miasa aminay reo mpiasa reo fiarina maro ao le misy mpamboly mamboly garana mamboly mananasy mamboly an'ireo voankazo rehetrarehetra ilaina le mpiompiomby amin'ny produit laitier ronono tanareo reny ny elika hoe reny a tsy fiantsiana fanjakana akory fa entina mba hitenenana hoe misy loza mitatao eto mpandrarany filohan'ny repoblika alohan'ny natonga azy filohan'ny repoblika fatany zany marary amin'ny fandrarany zany fanidina orinasa zany. Tokony avela hiasa ny orinasa mba ahafahana manefa ireo vola mety mbola takin'ny fanjakana hoy ny mpitantana ny triple E. Ireo niarambona tamin'ny krizy roa sy roa arivo sy sivy sy roa arivo izay vao marina fa tsy tompon'andraikitra tamin'ny fahavoazany aorian'ny fanadihadiana no mahazo ny fanerana hono avy amin'ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy na ny CFM. Ny governemanta irerany kosa no afaka mandray ny didim-panjakana ahafahana miroso amin'ny fanerana io ho ny CFM. Itaky ny ampidirana ny sara ny fanerana azy ireo ao anatin'ny teti-bola-panjakana 120 moa ny fivondrona ny arambona tamin'ny krizy ny roa sy roa arivo sy ny sivy sy roa arivo. Tojo Rabefatra eo amin'ny sary ny lantora Samelson. Tsy misy filazana ny ampahambola tokony efain'ny fitondrana malagasy sy ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny fanonerana ireo niarambona tamin'ny krizy politika teto amin'ny firenena ao anatin'ny tonjotra ho ny filohan'ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy na ny CFM. Tsy misy na azy anaiza na amin'ny feuille de route na any amin'ny lalàna na acte réglementaire hafa milaza an'izany antotanisa zany fa hoe 30% ny an'ny fanjakana malagasy ary 70% ny an'ny mpiara-mongonatoka amintsika fa ny voalaza ao amin'ny feuille de route kosa ao amin'ny andininy fa 17 na 27 dia toy izao amin'ny teny frantsay moa ny feuille de route dia voalaza ao fa un fonds national de solidarité FNS sera mis en place
enfin d'indemniser les ayants droit et les victimes pour les préjudices subis lors des événements politiques entre 2002 et la date de signature de la présente feuille de route. La communauté internationale sera appelée à soutenir ce fonds. Efa tamin'ny taona 2024 ihany koa no nisy ny volavolana didim-panjakana nalefa ny CFM tany amin'ny gouvernemanta sy ny ministry ny fitsarana anafainganana ny famoahana ny fanonerana ireo niarambony tamin'ny crise politika ireo hoy ny filohan'ny CFM. Mikasika ny fanonerana sy ny fanomezana onitra ary ny famotsoran-kelo. Raha amin'ny teny frantsay izy io dia réparation, indemnisation ary amnistie. Voalohany, misy fanadihadiana lalina tsy maintsy atao na investigation fa tsy azo atao ny mihinana amam-bolony na sanatria atao borabora ny fanomezana ny amnistie na ny indemnisation na ny réparation. Teboka faharoa, tsara ny manamarina fa manana zo isitraka ny fanorenana ireo olona sokajiana ho ny haramboina raha toa ka tsy tompona andraikitra amin'ny fahavoazana izy. Ny fanonerana sy ny fanomezana onitra dia hisy didim-panjakana na dekret hamaripatra ny fombafomba rahina. Zay ny voalazany eo lalàna io. Marina nefa hatramitsika miteny zao mbola tsy misy io dekret io. Dia nanao namolavola izahay avant projet de décret. Omaly no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana fahatelo ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy. Isan'ny odiniana ao anatin'ity fivoriana ity ny mikasika iorara fanonerana ny niarambona tamin'ny crise politique io hoy Maka Alphonse. Fa tsy maefa itsara ny fitoriana napetraka ny KMF Knoe mikasika ny anafoanana ny mpanjakana miantso ny fanatanterahana ny fifidianana loholona amin'ny 1 Desambra ho avy izao ny filan-kevim-panjakana raha ny didim-pitsarana navoaka nyity rafi-pitsarana ity androany. Raha tsy maefa ny filan-kevim-panjakana dia fitsarana iza izany sisa no maefa eto amin'ny firenena ho ny filohan'ny KMF Knoe. Mbola nanamafy koa ny KMF Knoe fa tsy ara-dalàna tanteraka ny fanatanterahana io fifidianana loholona io. Tojo Rabefaritra trano mitondra izay eo amin'ny sariny Lantora Samuelson. Vonona ny sary toizantsika amin'ny fampahalalam-baovao manaraka izany. Andefasan'ny ministera ny serasera taratasy fampatsiahivana ny amin'ny tokony andefasana manontolo ny fandaharana sy fampitam-baovao avy amin'ny fitondram-panjakana ny radio sy ny televiziona tsy miankina androany. Tsy evina tokoa fa efa enim-bolana izao no nanagiaza ny fanjakana na nanaovana réquisition ny haino aman-jery tsy miankina rehetra teto Madagasikara. Tsy ny lalàna rehetra ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana nefa no tokony ampiara ny fanjakana ho ny mpandinika raharaham-pirenena. Tsara ho fantatra fa efa miditra amin'ny 5 andro ny fahamiana ara-pahasalamana fa 5 ny eto Madagasikara nanomboka ny sabotsy 5 Septambra teo. Tojo Rabefaritra eo amin'ny sariny Lantora Samuelson. Tsy misy antony intsony manamarina ny tokony mbola anohizina ny fahamiana ara-pahasalamana eto Madagasikara ankoatra ny finiava ny mpitondra anjaka tokana eto amin'ny firenena hoy ny filohany antoko THD Madagasikara Arnay Vora Samuel. Mitady anjaka tokana io fanjakana io. Mitady fahefana izy mba azahoany ny fianjaratra manontolo. Tsy mahazaka ny toerin'olona izy. Tsy mahazaka zavatra fifamaliana. Ary tsy mahazaka olona manara-maso azy tsy mitovy hevitra aminy. Fa ny tadiaviny dia olona azo bakiona daholo ny mandray ao anatin'ny raha-mpanjakana rehetra manontolo rehetrarehetra. Ary raha ny fanindriny azy dia ny vahoaka dia tokony manaiky fotsiny zay ataony rehetrarehetra fa tsy afaka milaza tiany lazaina. Zay ny tiany ataony amin'io. Mbola mitoy an'izany ary ny tenin'nga Prime Ministre alina. Inona amin'ireny lazainy Prime Ministre alina ireny ary ny manam-pirofo entina namarinana fa mbola ilaina ny amena ara-pahasalamana. Tsy misy na ray azy.
Fantelony tokoa androany tato anatin'ny enimbolana ny sy ny fahamiana ara-pahasalamana no namoaka note fampatsiahivana ny amin'ny fisian'ny réquisition na ny fanagiazana ny hainao manjery tsy miankina rehetra andefa manontolo ny fandaran'ny foibe fibaikona na ireo fandarana ataon'ny gouvernemanta miainga avy eo amin'ny hainao manjery mpanjakana ny ministeran'ny serasera. Ankoatra ny fanagiazana ny hainao manjery tsy miankina dia isan'ny voageza koa ny fahafahany olom-pirenena maneho hevitra amin'ny antsoatarby amin'ny radio sy ny televiziona tsy miankina. Ny olona ndray tsy dia afaka naneho hevitra. Io le resahantsika foana hoe le eniny isan-jato ane ny afaka tena naneho ny heviny tao anatin'ny serasera-pifandraisana ohatrany hoe Facebook zany. Fa ny ambony dia irahantsika mahafantatra fa mbola ao anatin'ny amiena, mbola ao anatin'ny fifehezana tanteraka ny amin'ny hoe tsy tokony tenenan'ny olona zany amin'ny hainao manjery. Azo ny fanjakana tao nefa ny tsy mampiatra ny lalana rehetra ao anatin'ny fahamiana ara-pahasalamana hoy isitraka Ramanjatojaonona. Ao anatin'ny amiena misy karazana lalana ao anatin'io amiena io afaka ialana, afaka tsy ampiarana intsony. Raha ohatra indray moa ny fanjakana ka hoe mety aminy tena hoe ampiarana ny karazana lalana sasatsasany izay mety ho manahirana amin'ny fahalalahany tsirairay mihitsy. Ny amin'ny hoe tsy vezivezy ny couvre-feu zany ohatra, ny tsy fahafahanao maneho hevitra amin'ny mandeha, afaka vadiny fanjakana tena lalana ny ilay izy. Afaka jerevana tsy fantatro, afaka eritreretina hoe ahoana ny amadiana ireny tena lalana ifampifehezana eto amin'ny tany sy ny firenena raha ohatra ka izay ny eritreretin'ny fanjakana fa hampandroso na ampilamina ny fiainam-pirenena. Tsahivana fa niditra tamin'ny 10 andro ny fahamiana ara-pahasalamana fa 10 isika teto Madagasikara nanomboka ny sabotsy 9 Septambra lasa teo. Iverenantsika eo arahana ary ny vaovao mahakasika ny fitoriana izay napetraka ny KMF CNOE teny anivo ny filan-kevim-panjakana. Nolavin'ny filan-kevim-panjakana ny fitoriana nataon'ny firaisamonim-pirenena KMF CNOE mikasika ny tokony hanafoanana ny didim-panjakana miantso ny mpifidy an-datsabato amin'ny 12 Desambra izao. Mahamenatra ny fiasika izay asehon'ny filan-kevim-panjakana manoloana ity raha ity hoy ny KMF CNOE. Nanambara ny filan-kevim-panjakana fa tsy maefa. Zany hoe incompétent hoy ny fomba fiteny vahiny, tsy maefa. Izay ataoko hoe didim-pitsarana somary na amenatra ihany, na amenatra anay. Ary iveriko fa tsy tokony ny KMF CNOE fanabeazan'ny olom-pirenena rery no menatra amin'izany. Ataoko hoe tokony mahamenatra ny malagasy rehetra. Azadino fa ny didim-panjakana izay avoaka dia amin'ny anaran'ny malagasy. Mipetraka ny fanontaniana dia iza tsony zany no aefa. Raha feno tsy tena hoe raha feno incompétent zany ny tanàna dia iza tsony zany no compétent. Eo no mahatonga anay homenatra fibrioana, zany hoe mibrioka ny fitariantsika ny fanabeazana ataontsika. No mafisy ny Front National ny KMF CNOE fa tsy ara-dalàna io fividianana kasaina atao io noho izy tsy mahafeno ny fepetra takiana. Isan'izany tsy fahafenony ireo mpifidy vavety sy ny fanatanterahana ny fividianana ao anatin'ny fahavaratra. Nambarana fa efa nisy ny mpifidy vavety hamonjy biro fandatsaham-bato no maty latsaka tao anaty rano tamin'ny fividianana lolona tamin'ny 2014 noho ny fanatanterahana ny fividianana tao anaty fotoam-pahavaratra. Fividianana lolona izay kasaina ho atao atsoatsy nanaovana n'ilay didim-panjakana laharana fa 24 tsipika 17 dia heverinay fa tsy ara-dalàna. Le tsy ara-dalàna teneniko eto zany dia aloha tonga dia tsorina mihitsy hoe illégal. Ka rehefa frappé d'illégalité le didim-panjakana dia mihevitra izay fa tokony ahantona ary tokony ho ravaina. Izay no natonga n'ilay fitoriana tompoko. Androany moa no namoahany filan-kevim-panjakana ny didim-pitsarana mikasika eo fitoriana napetraka ny firaisamonim-pirenena KMF CNOE fanabeazana tamin'ny 12 Septambra io. Fandarana manokana eto amin'ny Real TV Madagasikara ny talata 2 ny volana Septambra taona 2020 amin'ny 7 latsaka fa efa ny alina. Fandarana manokana izay Ivan Andriamatoa Tinoka Roberto
ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena no sady ministra mpiany ny faritany Toliara iresaresana mahakasika ny raharam-pirenena sy ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny. Fandaharana manokana voalohany izay totosaina any amin'ny faritany ka ny ministra mpiany faritany ny Toliara no sady ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena no isantatra izany voalohany. Azatonona ary fandaharana manokana ny talata 12 ny volana Septambra taona 2024 amin'ny 9 latsaka fa efany alina arahinao eto amin'ny Real TV Madagasikara sy ny Real 94 FM ary mivantana ihany koa amin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara. Anasananao ary anaraka izany. Auriny fampalalambavao indreraka izany no anarantsika ny fandaharana manokana izay vainana Andriamatoa Tinoka Roberto. Hotoizantsika kosa ny fampalalambavao valifaty na règlement de compte no namonona ny Daniel Rajan ho ny fianakaviany. I Daniel Rajan ilay teratany karana itafaty ny alahady maraina teo tao amin'ny riana ambany indrindra tamin'ny trano fivarotana lehibe iray teny Ivandry. Miahiahy ireo fianakaviana ireo ny amin'ny lonilony mifanohy amin'ny fanenjehana ity teratany karana ity sy ny ralahany Mustafa Rajan tany amin'ny taona 2024 raha ny fampitam-baovao navoakan'izy ireo androany. Efa nisy nitoroka tamin'ny fanamboarana bomba artisanal mantsy ny ralahany io lehilahy itafaty io ary raisin'izy ireo fanosorapotaka izay nihitatra hatramin'ny fiampangana rehefa teny amin'ny fitsarana. Voaroro io nanondrana volamena antsokosoko sy nanodikodimbola ihany koa ity karana nisy namono ity raha nambara ny fianakaviany izay efa nafara tamin'ny famonjana azy. Tsy ahivina fa efa voatifitra teny Ambatobe i Mustafa Rajan ralahy ny Danil tamin'ny taona 2024 ary voatery notsaboana tany ivelany izy ary mitondra takaitra mandrapahafaty. Raha ny fantatra dia mizaka ny zoam-pirenena Frantsay i Daniel Rajan ary nivondry ny karana mizaka ny zoam-pirenena Frantsay na collectif français d'origine indienne de Madagascar no nanao antso voalohany mikasika ny fahafatesany omaly alatsinainy ndraiky amin'ny 20 Septambra. Efa nametraka fitorinana anivon'ny sampana elika be vava ny fianakaviany raha nabaran'izy ireo. Manaitra ny tompony andraikitra ny fianakaviana mba hanamafy kokoa ny fanadiadiana. Tsy maintsy manao fitiliana ny renirano ao Voilava ny ofisy misahana ny tontolo iainana na ny ONE vao afaka miteny sy mandray fepetra mikasika ny fitrandrahana volamena ao amin'ity commune anatin'ny distrika ny Mananjary ity. Ny haiko kosa ny solotena ny ONE nidina tany an-toerana fa maloto ny renirano ary ny ekiky ny sisin'ny renirano raha ny filazany ireo mponina ny fitrandrahana volamena any an-toerana. Tsy ahivina fa nanao hetsika fitakiana ny fialan'ireo sinompitrandraka ny mponina tany an-toerana ny voalohany volana Septambra lasa teo. Fitakiana izay nafara tamin'ny fanimbanany fitaovana fitrandrahana volamena an'ireo sinohy ireo. Hitondra ny vaovao i Ando Andriamalaza, Real TV any Mananjary. Nanomboka ny taona 2024 no nisy fitrandrahana volamena tao amin'ny fokontany 5 manodidina ny Ambalakaza, commune Voilava, distrika ny Mananjary. Nandritra izay fotoan'izay nefa dia niady nanohitra foana ireo vahoaka ary tsy nanaiky ny fitrandrahana naty tao anatin'ny renirano. Nidina ifotony ny avy amin'ny ofisy misahana ny tontolo iainana na ny ONE ny zoma lasa teo. Le voalohany indrindra aloha zany teto ny filazan'ny olona eto dia le lian'le riviera zany dia tafakisaka tanteraka misy fambolena ny olona zany no ravaina satria manara mikika an'le sisin'le renirano zany le fitrandrano. Rano aloha mbola hitatsika io zany le hoe fahalotony fa ny momba ny qualité de l'eau zany dia ilana prélèvement sisy zany analyse dia tsy maintsy miankina amin'izay ny tena hoe fa zavatra tsika tsy maintsy zavatra objectif fa tsy afaka hoe ataontsika
keviny fitra zany fijerena. Iroso amin'ny fanadadiana lalina amin'ity olany fitrandrahana tseken'ny mponina ao Mananjary ity, ny ministera tompon'andraikitra amin'ny alalany ofisy misahana ny tontolo iainana ho nisy olombavim-bahoaka ny Mananjary. Zany hoe eo am-panombohana ny fanadihadiana lalina ny zava-misy marina aty Avoilava ny ministera dia sy sasatra izay no misaotra satria raha ny tarany izay solombavam-bahoaka mitondra ny feon'ny reto vahoaka ny Voilava reto dia rehefa ela ny ela dia izao miaraka mahita eto Voilava zao sika fa mandray andraikitra ny ministera roa fonta ankehitriny. Nijery ny zava-nisy manodidina ity fitrandrahana ity moa ireo iraka avy amin'ny ministera ireo ary taorian'izay nisy nidinika ny arana tamin'ireo mponina tany an-toerana. Ny mponina ao Mananjary izay nanamafy hatrany fa tsy misy vahaolana afa-tsy ny fanakatonana ny fitrandrahana ka tokony ho raisy ny fitondram-panjakana. Tsy ahivina fa ny voalohan'ny volana Septambra teo no nanatanteraka hetsika manimba ny fitaovan'ireo mpitrandraka volamena ny Mananjary ny mponina avy amin'ny fokontany 5 tao amin'ny komina Voilava mba ho fitakiana ny fanesorana ireo orinasa nitrandraka volamena teto amin'ity toerana tao Mananjary ity. Lasibatry ny aretina ny lavanilina maitso any amin'ny distrikany Mananara Avaratra sy Maroantsetra ao anatin'ny faritra Analanjorofo amin'izao rano nambaran'ireo mpamboly lavanilina. Mena ho azy eny am-potony mantsy ny fototra lavanilina ary tany ny lavanilina maro no efa lasibatra tamin'izany. Manahy ny dinan'ny vokatra lavanilina ho amin'ny taona ho avy azy ireo tantsa any an-toerana. Ny taom-piotazana lavanilina izay tsy farana ratsy ny volana Mey 2024 raha toka ny 5 Septambra lasa teo no nisokatra ny taom-piotazana ho an'ny faritra Analanjorofo. Ny antsipirian'izay. Coronavirus ndavanilina no iantson'ireo tantsaha any Mananara Avaratra sy Maroantsetra ny aretina mahazo ny lavanilina any an-toerana amin'izao io raha ny fidinana ifotony no tanterahana tamin'ireo mpamboly any an-toerana. Fantatra raha teo fa mamindra amin'ireo lavanilina salama ireo lavanilina marary raha tsy mitandrina ny tompony. Matanjaka ity aretina mahazo lavanilina any Analanjorofo ity. Na ny antsy ampiasaina anapahana ireo lavanilina maty aza mantsy mamindra aretina amin'ny lavanilina salama raha mbola ampiasaina amin'ireo lavanilina salama ireo. Misy ihany koa nefa ireo lavanilina salama endrika ivelany ka mamindra amin'ny taon'ny lavanilina manodidina azy. Misy amin'ireo tantsano izany no mandray fanapahan-kevitra mandoro ireo lavanilina maty ho fiarovana ireo mbola tsy tratry ny aretina. Tsy mbola fantatra mazava loatra amin'ny androany ny aretina izay mamely ny volo lavanilina ao Mananara Avaratra sy Maroantsetra io raha ny fanadadiana ifotony natao tany an-toerana. Tsy mbola misy ihany koa ny fanafody fanefitra sy ahafahana miatrika ny aretina. Nidina ifotony nijery io aretina lavanilina io ny talebatry ny fambolena ao Analanjorofo niaraka tamin'ny governoran'ny faritra. Efa mandeha ny fanadadiana momba io aretina io sy ny fisorohana ny fanafody azo atao. Hitatsika izy andrakay fa na le taroka rehetrarehetra malazo. Tsy amin'le loko ny hitatsika mahitso tsara, tsy mahazo aigny tsara le lavanilina. Io le aretina le volagnintsika io izay mamono lavanilina amintsika ty amin'izao fotoana izao. Ino ataotsika mba afahantsika zany mitsabo anazy. Mananara Avaratra sy Maroantsetra no distrika mpamokatra lavanilina be indrindra ao amin'ny faritra Analanjorofo. Aina animba tanteraka ny seha-piariana ny fisian'ny valanaretina mamono fototra lavanilina izao. Ny 15 Septambra lasa teo no efa nisokatra ny taom-piotazana lavanilina eto Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity ary tsy mifarana izany raha tsy any amin'ny volana Mey 2024. Manodidina ny 5,4 ariary hatramin'ny 4 ariary ny raiky laon'ny lavanilina maitso. Arakaraka ny hatsarany kalitaon'ny lavanilina kosa nefa io vidiny io. 3 ariary hatramin'ny 5 alina sy 4 ariary kosa ny kilaon'ny masaka lavanilina rehefa voakarakara ary mbola miankina amin'ny hatsarany ihany koa izany. Lalana isan'ny ratsy indrindra ho Mananara Avaratra ny tetezana samba izay mirefy 20 metatra any an-toerana amin'izao fotoana izao ho ny dokotera Randriamanantena Marcelin governorana Analanjorofo. Mponina anatin'ny komina maro ao an-toerana nefa no mivelona amin'ny famoahana ireo vokatra ireo ary mandalo amin'ny tetezana izay raha ny fanazavany. Nisy araka izany ny fidinana ifotony nataony sy ny solotenan'ny ministerany asa vaventy nijerena ny fanamboarana sy ny fanavaozana ity tetezana ity. Ny atsipirian'izay hatrany.
Tsy nisy fanamboarana nandritra ny taona maro ny tetezana samba tao Antanambaombe Mananaravatra ho ny governorana Analanjorofo. Isan'ny tetezana sy lalana andalovana tena mampikaikaiky ireo vahoaka hoy izy izany. Izy io mantsy raha ny fanazavana azo no tetezana mampifandray komina maro ao amin'ny distrikany Mananaravatra. Ireo komina ireo izay mpamokatra lavanilina sy jirofo avokoa ka manano sarotra ny famoaham-bokatra ho an'ireo mpandraharaha raha ny fanazavany. Laza ty fotony satria ny an'izay mety ho azontsika lalagna vitany fa paogno tsy vitany an'izay. Dia tsy maintsy jerevana zany ahoana ary mba ahafahantsika magnano an'ilay tetezana dia miaraka amin'ny tompony andraikitra ny travaux publics moa tsika hita eto na atsika zany mijery toerana agnanova ahitana an'ilay ana fohifohy na ity amboarana fa tsy maintsy jerevana no ento manana ny amin'izay. Kodinina zany jerevana ty tetezana ty ary ampidiritsika ao agnatin'ny laram-pamena zany mba ahafahantsika magnamboatra an'ity lalagna ty zay. Nitsidika ny distrikany Mananaravatra sy Maroantsetra moa omaly ity governora ity tao aorian'ny fitsidiana ny Sonia Ranivongo sy Vavateniny ary feno Rivatsinanana. Tranon'ny komina Antananarivo renivohitra misy 520 sy 300 no ampanofaina manerana ny ivotoerana 420 eto Antananarivo amin'izao. Ny mpiasa ny komina sy ireo mpanofa trano manokana no mipetraka amin'ireo trano ireo. Mbola tsy nisy ny fanamboarana ny trano tao aoriany nanarenana azy ho ny mponina eny an-toerana. Ny ben'ny tanàna kosa izay efa nanolo-kevitra ny ijery manokana an'ireo tranon'ny komina ireo. Nisy tamin'ireo mpanolotsan'ny komina koa aza no nanao fangatahana amin'ny ampiakarana ny ofatrano ho 570 ariary hatramin'ny 7 ariary. Ny fivorian'ireo mpanolotsaina sy ny ben'ny tanàna manaraka kosa no isan'ny anapaka ny fandaminana ny tranon'ny komina. Nanao ny fanadihadiana ny Malala Rakotony Rainy eo amin'ny sariny Daniela. Ny 420 isanjato ny tranon'ny komina misy 520 sy 300 amin'izao fotoana izao ihany no hipetrahan'ny mpiasa ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Isan'ny nahitana izany ny eny amin'ny site Analamahitsy, Avaradroa, Soavinandrina ary Anosipatrana. Ho an'ny teny Anosipatrana, saika olon-tsotra sy fianakaviana mpiasan'ny komina teo aloha no mipetraka amin'ireo trano. Anatin'ny faritra ny tanin'ny komina aza, ahitana ireo fanorenana trano vaovao hafa amin'izao. Tao anatiny 40 taona tsy nisy ny fanaraha-mason'ny trano ary tsy nisy ihany koa ny fanamboarana hoy ity iray mpianakaviana iray ity. Site ty sisy fanamboarana hatrin'izay io. Na efa 40 tao aho nipetraka teto tamin'ity site ty. Mitaraigna hay dia sisy mamboatry misy io. Ya voaselasela vao tamin'ny herinandro io saika izay rano tafitrano hinaka aho hagnefitra ao. Laha akety izy io angamba da nampitsilivoko anareo ny tafitrano dia nikipaky da vato be misy nikipaka amo. Ifandrodana aza ity aza site daholo io ny narodan'ny ary zareo. Fa iahay sisy fagnambarana misy ty fa iahay mipetraka aminazy any. Mitete io dia fa mihoto koa io fa lahavy izao ran'izao dia mitete sisy evitra dia rano votsy fosiny gn'atragnona eo traboiny misy ay. Mitaraigna hay sisy mamaly. Fa ovia hay mbola fahavelony vadiko iaho zao maty vadiko. Zanako indray misoratra amin'ny trano zao. Fa manano tena iaho dia iaho napetraka ny zanako aminao fa izy amin'ny agnarany le trano. Sotonina ame karamanagny tsy izay koa tsy lalako gn'alaina aminazy fa izy. Nilaza kosa ny komina fa tokony ireo mpiasa amin'izao fotoana no hisitraka ireo tranon'ny komina ireo. Nambaran'izy ireo fa hisy ny fijerena sy ny fanaraha-maso an'ireto trano sy ny olona misitraka azy ireto amin'izao. Ny logement fananan'ny commune urbaine Antananarivo moa zany dia eo amin'ny misandrahaka eo amin'ny 420 site eo zany no misy anazy dia 385 eo ny logement composé an'izay. Arak'izay isan'izay dia maro tokoa, misy karazany, misy no isitrahan'ny ankabeazandreo zany dia isitrahan'ny mpiasan'ny commune ary misy ny gestion hoe mpanofa tompotrano zany ny commune. Ho an'ireo mpiasan'ny komina monina amin'ireto trano ireto kosa moa miala amin'ny karaman'izy ireo ny hofantrano. Ity hofantrano ity
izay nanolorany avy amin'ny mpanolotsaina Komba Sosikevitra ny amin'ny tokony ampiakarana azy manomboka ny 507 hatramin'ny 7 ariary. Fitezanany olom-pirenena ho tsy fahadiovana sy fandrosoana no nandrisika ny komina ametraka ny fehezam-pitsipika munisipaly misana ny fikoloam-pahasalamana na ny code d'hygiène ho ny mpanolotsaina manokany ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. 20 tao anatin'ny fitsipika ihany no nasipana-vaozana mba hanatsarana izay fampifehezana anatiny eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra izay ho ny fanazavany. Natomboka androany noho izany ny fampiofanana ireo mpiasa ny komina mba ampahafantarana misy kokoa ny fampiasana ny votoatiny ny fitsipika. Tojo rabefaritra eo amin'ny sary ny lanitra samensana. Ny taona 2024 no efa nampiarana teto amin'ny komina Antananarivo renivohitra ny CMH na ny code d'hygiène municipal raha nambara ny mpanolotsaina manokana ny ben'ny tanàna. Tsy mitombra noho izany ho izy fa finiavana hitaky vola amin'ny ponina no politika apetraka ny mpitondra ny tanàna amin'izao fotoana. Ny esprit namolavolana ny miditra ny sahady angambany tamin'ny taona 1970 ny code d'hygiène tamin'ny alalan'ny le antsoina hoe police sanitaire eo anivon'ny commune rehetra manerana Madagasikara. Ny taona 2022 dia narafitra ho boky nakambana recueil texte mba apetraka ho antsoina zay ny etombohan'ny antsoina hoe code municipal d'hygiène. Misy eo amin'ny 300 nisan'ny andininy ao anatiny. Ny volana May 2024 kosa dia nisy fanatsarana noentin'ny mpitatana ankehitriny andininy 20 ao anatin'izay 300 zay no nohatsaraina. Mahakasika amin'ny fanontanianao hitadiavam-bola ve tsy natao hitadiavam-bola. Ny zava-dehibe dia ny famerenana ny fitsipika angambany. Tsisy tsy mahita ny toerana misy ny Antananarivo renivohitra tsika rehetrarehetra. Ny lakan-drano fanariana rano maloto ampiasaina ho amina zavatra maro. Ny arabe miatery amin'ny fisina fanorenana maro isan-karazany. Tsy mitady olona omena tsiny fa mitady vahaolana mba hisina fitsipika. Zay ny le hoe code fitsipika le izy. Ny firisona amin'ny fampandrosoana ihany koa no nahatonga ny FES hanoana ny fanontanany boky mirakitra ity fehezam-pitsipika munisipaly misahana ny fikoloam-pahasalamana io. Andraikitra ny mpanolotsain'ny tanàna kosa nefa no manovana izany raha nambara ny Dr Anta Andrianasy. Na resy lahatra ny FES dia hoe mila mandroso ny tanàna Antananarivo tsy mijanona amin'izao. Ny olombelona ao anatiny dia ny tanàna izy roa miaraka. Ary ny voalohany dia fahasalamana ny voalohan-karena. Tsy afaka hiasa, tsy afaka hamokatra rehefa tsy salama. Raha ohatra indray misy ny etaeta hoe misy fanitsiana tian'ny filakevitry ny tanàna mbola amboarina, misy atao ohatra hoe momba ny teti-bolana, momba ny le sazy ho ampiarina na inona sazy ohatra hoe azo atao nge tsy hoe vola foana le sazy fa mety hoe ohatra ny efatra kefatsika tamin'le famehana ara-pahasalamana hoe travaux d'intérêt général hoe asa mahasoa ny rehetrarehetra no atao dia mba tsapatsapan'ny olona kokoa hoe misy olona mandeha amin'ny tôbila tsara tarehy dia iny tampoka be avy ao amin'ny lefe 8 miala tsiny manonona tonga dia iny fa misy pohana yaourt milatsaka any amin'ny arabe. Iza mahazaka an'izany, tsisy mahazaka an'izany tsika fa izany nefa ny anisany tsontsofina ao anatin'le izy le fiarahamonina ny fahadiovana ny tanànantsika. No tanterana androany teny Analakely ny fampiofanana ireo mpiasa ny komina Antananarivo renivohitra mikasika ny fampahafantarana ny fisian'ity fehezam-pitsipika ity. Eo amin'ny vaovao ny fahasalamana kosa indray manjaka amin'ireo olona avy narary ny Covid-19 amin'izao ny takaitrana aretina noho ny fahavoazan'ny taova taoriany ny tondrana ny tsy mikaretina coronavirus. Misy amin'ireo avy narary mantsy no tsy afaka mihitsy ny avizanana ny marary taovam-pisefona ary misy ihany koa ireo mikorotana fadim-bolana raha ny fanadadinana tao. Fotoana fohy taoriany ny voana hopitaly no nisehony takaitrana aretina ho ny fijoroana vavolombelona azo androany. Nambara ny mpitsabo fa tsy ny rehetra no iaran'izy io fa saika ireo voasikajo narary mafy sy ireo marefo. Ny fanatonana mpitsabo sy ny fanaovana fitiliana ireo taova tsy salama no tokony ho atao ho ireo mpitsabo. Malala Rakotiny Raingy eo amin'ny sariny Daniel Afa. Tsy nijanona tamin'ny coronavirus fa mbola mitony ady amin'ny aretina ho an'ireo olona narary voan'ny coronavirus efa sitrana tafaresaka tamin'ny mpanao gazetiny Real TV androany.
Ireo fianakaviana miisa 12 izay samby voan'ny aretina coronavirus tao Manartsoa Isotry, ireto natonona androany ireto ny resaka ny ainany tao aorianany nitondrana ny tsimikaretina. Ny volana Mey no narary izy 12 mianaka ireto. Hatramin'izao nefa, efa bolana mahery tao aorian'ny fahasitranana. 5 tamin'izy menakavy ireo no mbola mitondra takaitra ary misy marary azy ireo. Arak'ilay tenen'ilay dokotera mahazo an'ilay certificat iny hoe sitrana. Dia nieritreritra zany ianao hoe sitrana. Ka herinandro tarinana iny lasa fanina. Dia avy eo lasa mangididy ny vatana. Dia avy eo mangididy ny vatana dia marary an-dolava. Dia nefa izy mitohy foana. Dia lasa miteraka fahakamona indray ilay izy. Dia rehefa kamo ianao dia ny atory ihany ilay vatana zany lasa tia matory. Dia ianao zany rehefa tia matory iny dia mieritreritra ianao hoe alaise kokoa rehefa taitra zany satria hoe matory. Vao maina efa ianao mereraka, mety rovana. Zany hoe tsy haiko mihitsy ilay fean'ilay fanafody nohanina tany amin'ny hôpitaly ve sa ve hoe inona. Nefa ny dia avy eo miverina tany ilay dokotera dia ilay dokotera ny teny hoe tsy possible ho votsony nareo sy hamindra intsony raha ohatra ka arahanareo ny traitement tany amin'ny hôpitaly. Tanandray ny hormone zany lasa ohatrany hoe nina de cycle moa zany filazana zany tsy normal intsony. Ny fiantraikan'ny fahasambanitova noho ny fidirany tsimikaretina amin'ny vatana no mahatonga ny takaitra ny aretina tao aorian'ny fitondranan'ny coronavirus ho kosa ny mpitsabo. Ankoatran'ireo fahasambana amin'ny taovam-pisefona, mety voadona ihany koa hatrany amin'ny fosiny atotoa. Le afizanana be na le hoe astenie. Misy olona nataontsika hoe fa manomboka milamina raha le hoe nanavy ny koka sy ny karazany dia misy olona tena fisaka tena mahatsara fisaka be mihitsy. Ary randrainy mety maharitra hatrany amin'ny herinandro maromaro, hatrany amin'ny 6 semaines any herinandro enina zany randray. Dia misy manao an'le séquelles pulmonaires, any hoe le na respiratoire, satria le ao anatin'le avokaavoka no tena mipetraka le virus dia manimba toavao le izy a. Dia misy nefa sitrana azy le hoe misy fibrose mipetraka ny hoe lasa tsy afaka miasa araka ny tokony izy tsony zany ny avokaavoka. Dia avy eo mety misy fahaverezana amin'ny hitantsika capacité na respiratoire an'ilay olona. Dia mety mila fanaraha-maso akaiky koa iny. Dia mety misy ny séquelles cardiaques satria le mety misy olona manao an'ilay ohatrany hoe infarctus du myocarde na trouble de rythme cardiaque dia raha indray tena misy zavatra mipetraka mihitsy. Dia le fo zany a dia nitaontsika hoe lasa somary fragile marifo anatin'izay fotoana izay. Tsy ireo marary eto Madagasikara ihany, fa saika manerana izao tontolo izao no ahitana ireo olona marary ny Covid-19 izay mbola mitondra takaitra n'aretina ary mbola marary amin'izao fotoana izao na dia efa tany amin'ny volana Martsa aza no sitrany coronavirus io. Tao anatin'ny efa nanao fijoroana vavolombelona tamin'izany hatramin'ny malagasy monany France izay mpanao ireny cover amin'ny hira malaza ireny. Tao anatin'izany no hitantarana ny ainan'ny tovovavy sakaizany izay niaritra ny mafy noho ny aretina nahazo azy na dia efa sitrana tanteraka tamin'ny coronavirus aza. Ho an'ireo mpitsabo malagasy, ambaran'izy ireo fa misy amin'ireo olona manana takaitra n'aretin'ireo no isitrana ihany afaka 9 herinandro. Hatramin'izao nefa raha ireo fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ireo tambajotra, misy azy ireo efa 6 volana izao no sitrana tamin'ny coronavirus. Saingy mbola olona reraka lava na mikorontana fadim-bolana na ihany koa marary tratra eny hatramin'ny fosiny loha mihitsy. Mpandeha tamin'ny sidina avy any Eropa miisa 4 no nitondra ny tsimikaretina coronavirus tamin'ireo marary vaovao miisa 13 tao anatin'ny 420 ora raha ny tatra avy amin'ny fomba-pibaikona misana ny ady amin'ny coronavirus. Fitiliana miisa 7 sy 500 no vita tamin'izany izay nahazoana ireo marary ireo. Olona iray kosa no maty ny coronavirus ary mbola manaraka fitsaboana akaiky ireo olona miisa 20 izay marary mafy amin'izao. 20 kosa ireo sitrana ho any ity androany ity. Ny antsipitry amin'ny taditrary. 13 indray no isan'ny tranga vaovao fotily. 20 no isan'ireo olona sitrana somatsara, ray no lavin'ny falanaretina Covid-19 teto Madagasikara ary tsy niova ny isan'ny forme grave
miampy anankiray zany rehefa natao ny tambatrisa sy ny fanesorana ny hoe raha telo ambenipolo ny isan'ny tranga vaovao a raika ambenipolo no isan'ny sitrana somatsara ray ny lava dia miampy ray zany a ireo olona mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara. Ny fitiliana izay natao mirana dia misa 750 ny akabeazan'izy ireo dia le fitiliana PCR satria 750 dia PCR avokoa 750 ny fitiliana amin'ny alalan'ilay test GN expert hoy isika. Eo amin'ny zanam-pandarana fake news real news kosa indray niparitaka ny vaovao omaly tao anatin'ny tambazotra Facebook tao fanodimandry ilay mpanakanto malaza fantatra tamin'ny anarana Noely Sakeldalana na koa Noely kely lazana moa izany fanodimandry izy ka nanaitra ireo mpakafy azy ity vaovao niparitaka ity asa hoe real vesa fake andao rarantsika. Tratra ireto niparitaka tao anatin'ny tambazotra serasera Facebook tao omaly alina. Lavo ny andrarezan'ny mozika malagasy, Noely kely mandriam-piadanana sy ny hoe fady nahoana loatra lasa avokoa ny andrarezina. Nanaitra ary tampoka tamin'ireo mpikirakira Facebook ny fahitana ny vaovao. Efa anjatony aza ireo nametraka komantaira ka tao ireo avy hatrany dia laza fa tena enjana ny ahazo anao amin'izao tsao izao. Nisy ny nametra-panontaniana hoe tena marina ve? Nisy moa ireo nanany ihany hoe raha mafakely ve ny maty say Noely Jaune? Ho an'ity faneho-kevitra iray ity fotsiny efa 2,700 ireo naneho agagana tamin'izany. Rehefa ny elobe nefa ny vaovao dia nisy avy hatrany ny fampilazana nanerana ny tambazotra Facebook fa tsy maty akory ity mpanakanto Noely kely ity. Nisy mihitsy aza ny faneho-kevitra iray nataona mpikirakira Facebook izay laza ho naneliny tsao fa tsy fanahinina no namoahana io vaovao io fa ira mafadraona no maty fa tsy Noely kely. Noho izany fake news be izao ity publication ity. Vahin'ny fandarana l'invité du jour anio alina faha 15 ny volana septambra taona 2024 mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny sivora latsaka fa efany alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamatoa Vonson Andry Anjato mpanao gazety no sady efa ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny ondrom-panjakana teo aloha iresaresaka mahakasika ny tontolon'ny demokrasia eto Madagasikara fa eo ihany koa ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny anasananao ary onaraka izany. Tsara moa ny marimarika fa mbola andalana hiazo any Toliara Andriamatoa Gasikara Fensoha sy ny ekipa ny Real TV Madagasikara izay anatanteraka ny fandaharana manokana ivahinana ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Tinoka Roberto ho an'ny androany alina izay fanambara tamintsika saingy kosa noho izay zareo mbola andalana izay dia hoahemitra rahampitso izay fandaharana izay ka ny famerenana ny fandaharana l'invité du jour niarana tamin'ny ministry ny serasera teo aloha Andriamatoa Andry Anjato Vonson no arantsika. Tsara kosa nefa ny manamarika fa ny fandaharana manokana izay karakarain'ny Real TV Madagasikara ivahinana ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena io no fandaharana manokana voalohany hoatrehana any amin'ny faritra izay entin'ny Real TV Madagasikara tato anatin'ny herintaona nitondrana tamintsika tany atokantrano tany ny fampalalam-baovao ny Real News ny Vaovao Marina sy ny fandaharana manokana. Dia izay ihany koa ary tompokarasy tompovavy no anakatsonako ny tapany voalohany amin'ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrano isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray. Elamadoko. Real 94 FM.
Service publicité 034 53 982 45.